Faly miarabantsika rehetra indray dia manonona ny fiadanan'i Jesosy Tompo ny fitiavana, mamirapiratra eo amin'ny vonany ho antsika rehetra rahalahy sy ranabavy ao amin'ny Tompo. Tononona amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy. Amen, alleluia. Resaka vavaka izay no hitondrantsika fifampizarana indray ato anatin'ity fampitana amin'ny alalan'ny mivantana ho anareo ihany koa izay mijery en différé ity. Averiko indray hoe resaka vavaka. Anio zany tsika dia hidevoile zavatra kely anankiray momba ny tontolon'ny vavaka rehefa mivavaka isika. Ny lohateny moa dia napetraka hoe miala amin'ny mahazazantsika isika miroso amin'ny fitomboana ao anatin'ny vavaka. Zava-dehibe ry havana ny vavaka satria ny vavaka no lalatokana ahafahantsika maneho, tsindriko tsara hoe maneho ao anatin'ny firesahana. Izay fanehoana izay dia ilay fahatakarantsika no entintsika miresaka ao amin'ny tontolon'ny fanahy mifandray amin'Andriamanitra tsy toy izay ilay fanehoana expression izay ilay vavaka izay. Tsy dia ilay bazika be hoe ambarany amin'ny Isaia 7:5-2 hoe ny fahotanareo no hevitra mampisaraka ania hoe Elohim n'Andriamanitra tsy toa aminareo amintsika izany ny helokontsika. Dia tsy dia ilay bazika be hoe misy an'io barrière io vokatry ny fahotantsika, io no mahatonga an'Andriamanitra miaino ny vavaka, mahatonga an'Andriamanitra tsy miaino ny vavakantsika. Tsy dia izay loatra no hitondrana fa mela belarana eto, satria efa haitsika rehetra izay hoe du moment mbola misy petinota sy misy tasinota ao anatin'ny fotsika. Ary izay no nahatonga ny fampianaran'ny Baiboly nanambara hoe izay madiovam-po ihany no ahita an'Andriamanitra. Efa nazavaintsika teto ilay hoe fahadiovam-po dia miainga amin'ny fanefana ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy resaka corruption. Efa nitsindritsika teto izay hoe miaina ny sitrapon'Andriamanitra, manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, mandeha selon la Bible, Sainte Écriture, dia izay no fahadiovam-po eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy resaka arrangement. Mazava iny fa ity lohateny vavaka izay hitondrantsika fanazavana sy famelabelarana anio ity dia resaka amin'ny olona, fanazavana amintsika mpino izay efa en lien amin'Andriamanitra tsy toa, zaza mitombo izany. Ny fahazazana indray dia fantatsika fa ny zaza dia andevoziny abidim-pianarana. Galatiana 4:7 manazava an'izay hoe mbola zaza dia andevoziny abidim-pianarana izao tontolo izao. Ny abidim-pianarana dia hoe mamonjy sekoly alahady, mamonjy sekoly sabata, miditra sampana chorale, ny programa n'asam-piangonana isan-karazany, fandraisana ndraikitra ao anatin'izay, mianatra catéchomène ohatra na mandalina soratra masina, ainsi de suite. Fa eo amin'ny sehatry ny vavaka izay hoe abidim-pianarana izay dia ametraka ohatra avy hatrany ary isika hoe inona moa ity lazaina fa abidim-pianarana ity, araka ny Galatiana 4:7. Be da be ny fijery afaka hijerenan'izy io fa isan'ny taridalana sy sorodalana hitondrako fanazavana hoe abidim-pianarana dia toy ny hoe ilay vavaka nampianarina antsika fony mbola kely isika ary lasa tsy anjery. Za tsy midika hoe ratsy ary isaorana be da be ny institution religieuse be da be izay ny foronantsika, ny tondrany ray aman-drenitsika, nanaovantsika premier pas, ohatra hoe FJKM na mety ihany koa hoe fiangonana zandrana na tsy fantatra FPVM, araka izay tonga ao an-tsaintsika sy araka ny expérience nampiainana antsika. Dia isan'izany abidim-pianarana izany hoe mino an'Andriamanitra ray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany, mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Marie Virgine, nijalitra nanapaka Pontius Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, ainsi de suite.
de ohatran'izany ihany koa ny hoe raha inay zay nandanitra ao masina ny anaranao tonga any amin'ny fanjakanao atao any ny sitraponao ay tsy anjery zany mandeha mikorina tsara mihitsy izany vavaka izany rehefa miteny mitarika hoe zao de ataontsika ny fanekempinoana voalohany fanekempinoana faharoa zao de ataontsika ny vavaka nampianaran'ny tompo de ohatran'izay ihany koa ohatra zay tondratsika fanazavana précis ohatranazy ao ohatranao ihany koa misy ny vavaka alohan'ny sakafo hiditra detay isika dia ohatra hoe atreo ny sakafonay Jehovah mpanomeny soa velominao ny tenanay ny sainay atanjao ihany koa ny anaranao masina nanaovanay an'izany amen misakafo am'izay fa ao anatin'izay vavaka bidim-pianarana izay za tsy miteny hoe ratsy ho satria ireny vavaka rehetrarehetra nampianarana antsika sy rindra ny hoe tononkalo poezia ireny mialatsiny amin'izay fitenenana zay ho an'izay tohina dia étape de rapprochement nanatona n'Andriamanitra isika tsy tao amin'Andriamanitra isika tsy tao amin'ny tontolon'ny faribolana fanamasina isika tsy tao amin'ny fandraisana ny voalohany tsy tao amin'ny fandraisana ny voaloham-bokatra ny portion sy ny zavatra toy izany isika fa dia nandevozina nampianarina nampanaovina tsy anjery an'ireny vavaka ireny de izay indrindra no hitondrantsika fanazavana hoe mila mitombo amin'izay isika mila miala amin'izay pa izay isika mila miala amin'izay toerana izay isika satria malgré hoe misy olona efa olon-dehibe mpivavaka tao amin'ny fiangonana anankiray mety ho zokony na zandriny izy dia mbola vavaka repetitif foana ny vavaka ataony mitanisa manambara tsy indriko amintsika aloha fa ny vavaka dia tsy formule ny vavaka dia tsy misy hoe zavatra majika na zavatra tsy maintsy arahana fa ny vavaka dia avec sincérité fahatsoram-po sy fahadiovam-po zay ny tena bazy ny vavaka izay ary eto dia manindry ny Koritianina voalohany toko 13 andininy faraky amby folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe fony mbola zaza aho hoy Paoly dia ny teny toy ny zaza ny hevitra toy ny zaza ny saina toy ny zaza fa noho ny efa lehibe aho dia nariako ny fahazazana fotoana zao raha lasa ranabavy aritsika amin'izay ilay fahazazana ilay pa nanandevozana antsika vavaka nampianaran'ny tompo sy ny zavatra ohatran'izany ny vavaka sakafo rapprochement manatona an' Jesosy Kristy isika mbola tsy ao anatiny fa ny abidim-pianarana izao tontolo zao zay maha abidim-pianarana izao tontolo zao azy satria tsy tafiditra ao amin'ny rindram-pamonjena tsy tafiditra ao anatin'ny cercle hoe salut fiainana mandrakizay ny vavaka repetitif tsy mametraka famonjena fa kosa misintona atsika mitaona atsika hanatona an'Andriamanitra zay le hoe manatona izay dia midika fa tsy ao aminy ny Baiboly dia nampianatra atsika hoe mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy bokin'ny Mika mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy ary Andriamanitra dia mitady olona fatratra hivavaka aminy amin'ny fanahy sy fahamarinana dia eto ity révélation an'ny Paoly ity Koritianina voalohany toko 13 andininy faraky amby folo ty hoe mila ritsika amin'izay izay fahazazana izay ny anton'izay dia mitady an'ilay relation amintsika Andriamanitra mitady an'ilay intimité amintsika Jesosy mitady an'ilay fitiavana amour agape tiany haniry ao anatitsika fa tsy tiany isika ho fehezina sy andevozina amin'ny fampianarana abidi izao tontolo zao ny fampianarana rehetra dia manandevo ny formule dia manandevo ary zany no mahatonga ny mpanao mazia ho andevo mamerina formule izy ohatra abracadabrabra tsy fantatro tsy haiko
dia andevo amin'iny formule izy a. Iny formule zay manandevo azy iny no miteraka pouvoir ao amin'ny tontolo mistika izay ifandraisany amin'ny Satana. Dia ohatran'izay ihany koa ny formule fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, hoe sokafo ny vavanao dia samy mikikika miteny amin'ny teny tsy fantatra, rasaky ababa. Andevoziny ilay fiangonana selon an'ilay religion hoe fiangonana miteny amin'ny teny tsy fantatra ilay mpino. Fa tsy midika zay hoe misy famonjena voaray an'ilay mpino, tsy midika zay hoe ao anaty salut vie éternelle ilay mpino. Misy nuance be zany zavatra resantsika izany. Dia hatrany hatramin'ny toko sy andininy ao amin'ny Baiboly, dia be ny olona ny andevoziny ohatra hoe tsy mihinana henan-kisoa, andevoziny hoe sarahana ny lasany vavy, andevoziny hoe sarondoa, andevoziny fahasoavana, dia satria ambany fahasoavana dia monsieur permettre ao anaty liberté. Or la liberté resaka libertinage. Important be zany zavatra resantsika zany. La liberté dia tsy lay fahasoavana nanafahan'i Jesosy Kristy atsika teo ambany fanandevozan'ny Satana, satria izay dia famonjena. Fa resaka libertinage, resaka liberté sauvage zany, samy manao zay tiany. Dia rehefa toriteny dia mivoaka fokasikara, mitilitily vehivavy sy ny sisa rehetra. Izany ilay fanandevozan'ny abidi-pianarana zay tsy misy famonjena. Izay le hoe tsy misy famonjena. Zany hoe le ota dia mbola manapaka foana ao amin'ilay mpino, fa système no andehanan'ilay mpino, formule no anefan'ilay mpino ny fifandraisany amin'Andriamanitra hoe izao no atao manaova saron-doha, izao no ataovy aza mihinana henan-kisoa, izao no ataovy izao vavaka izao avereno izao vavaka izao sy ny sisa be da be. Amaranantsika azy ary, inona moa zany ny tokony ho herin'ny vavaka proklamentsika. Ary eto dia manindry kely ny fampianaran'i Jesosy Kristy hoe tsy mety raha tsy manam-pahalalana ny fanahy hozy Jesosy. Important be zay. Lay fahalalana dia découverte ny fiainana mandrakizay, découverte ny sitrapon'Andriamanitra, découverte n'ilay zavatra noentin'i Jesosy Kristy mandanitra tao amin'iray lay sitrapon'Andriamanitra. Dia tsy mety raha tsy manam-pahalalana amin'izay ny mpino. Ary raha mbola zaza ianao tsy hanam-pahalalana amin'izay, satria izay dia midika fa misy lien, misy kofehy mampitohy aminao amin'i Jesosy Kristy. Izay hoy aho no manambara fa misy lien sy kofehy mampitohy anao amin'i Jesosy Kristy, dia Jesosy Kristy no mamoky anao, mamahana anao. Zay lay cordon eo amin'ny renjaza sy ny zaza ao akibo zay ho ateraka. Zany hoe tapaka ilay cordon, ilay kofehy mampitohy antsika amin'izao tontolo izao. Abidi-pianarana manandevo antsika, ilay nampianarana ray aman-drentsika antsika, religion système. Fa Jesosy Kristy no minorira antsika ao amin'ny tontolony tsy hita maso, tsy hita maso satria ao anatin'ny fonotsana, ao anatin'ny kibo, ilay sambo fiara nanavotana ny Noa, tontolon'ny fanjakan'Andriamanitra, salut vie éternelle. Ohatrany ao anary zany no tokony fipetraky ny vavakantsika. Efa nilazaiko teo hoe resaka toe-po sincérité, fa tsy formule important be zay. Efa bazika sy haitsika rehetra ny Isaia toko faha 7:50, andin'ny faharoa ny fahotantsika, ny helokontsika no hevitra mampisaraka amin'Andriamanitra. Donc zany mialohan'ny vavaka rehetra dia mila matsapa-tena isika fa madio stable eo anatrehan'Andriamanitra, relation zay. Ary zay fahatsapana izay dia expérience. Mila conscient zany tsika, mila mahay mandanjalanja, samy mametraka fanontaniana any am-pony any avy. Raha misy ny zavatra manotrika sy mampalahelo, mavesatra, dia mila delogena amin'ny herin'ny fanahy masina izany hoentina eo anatrehan'Andriamanitra tsy toho. Vavaka, ialana ny formule. Indisy nomeko fa mitombo ao anatin'ny expérience isika fifandraisana amin'Andriamanitra tsy toho. Raha lay ohatra noentintsika niainga teo hoe vavaka sakafo hatreo ny sakafonay, Jehovah mpanome ny soa, velominao ny tenanay sy ny sainay tanjoko. Dia manoloana antsika eo ny sakafo. Io ny vary, io ny laoka,
io ny rano fisotro sy ny zavatra tahaka izany zay eritreretina saintsaina fa hamel azadiny fa permissive avy amin'Andriamanitra rehefa nanota isika de ozy Andriamanitra tsy to hoe ny atsembohan'ny tavanao no inananao voakasika zay daholo ireo mpanambaka amin'ny tontolon'ny filazantsara na ivelan'ny filazantsara ny baiboly de nampianatra hoe raha misy tsy mety miasa dia aoka izy tsy inana ozina amboniny ozina izay dia rehefa nomena antsika ny permissive zany hoe tsy volonté an'Andriamanitra fa notsofina rano tao anatin'ny tsy volonté an'Andriamanitra isika fa noho ny fahotantsika ny atsembohan'ny tavanao no inananao dia récompense antsika io ny sakafo satria mitsemboka ny tavantsika miasa amin'ny endriny be da be miasa tany miasa brosy ny sisa rehetra asa madio ihany koa tsy manohatra ny herin'ny filazontsara fa tsy hoe mangalatra sy ny ohatran'izany de io ny sakafo iao de rehefa io ny sakafo dia eo mipetraka amin'izay le hoe tsy mety raha tsy manam-pahalalana ny fanahy inona lay fahalalana ny teneniko teo de lay sitrapon'Andriamanitra découverte Andriamanitra tsy to mirevele an'izay ao anatin'ny antsoina hoe fifandraisana sy ny expérience dia fantatsika tsara fa voaozina ny tany noho ny fahotantsika tao amin'ny sahany tena dikan'le hoe voaozina ny tany dia ny sakafoantsika io zany misy poizina misy ozony tany ary raha mandinika anareo de zany mahatonga ny sakafo ohatra hoe avy any ambanin'ny tany mahery vaika koa ny toan'ny sucre de tsy mety amin'ny olona diabetika ozony tany reny fa tsaratsara ho azy ny zavatra mamy toy ny voankazo ivelan'ny tany ainsi de suite de misy karazana ainsi de suite hoe misy karazana zavamaniry maniry tsilo reny misy ozona konko mangidy sy ny marikivy sy ny zavatra ohatran'izany misy tsiro hafa izany izay miteraka toy ny hoe désagrément insatisfaction miteraka inona reny ilazako azy amin'ny teny gasy ampio miteraka toy ny hoe amertume ngidiny any anatitsika ozona ny ao ambadika zany rehetrarehetra zany ary zay de mivelatra amin'ny zavatra be da be ohatra hoe ny henan-kisoa sy ny biby mandady mikisaka ny serpent misy poizina ozony tany avokoa zany rehetrarehetra zany mifampitohy amin'ilay tao amin'ny sahany edena de misy ny variété an-javatra izay matanjaka kokoa ny ozona zay le niresantsika teo hoe ho an'ny olona diabetika miteraka aretina ho azy de tsy mety amin'ilay sakafo manapoizina azy amen de rehefa mivelatra ny sakafo dia tsy ampy arina ilay vavaka hoe atreo ny sakafonay Jehovah mpanomezso ilay vavaka formule izany velominao ny tenanay sy ny sainay ataonjao koa fa tena eo amin'izay tena hoe misy révélation tonga ao aminao fahatsapana à travers ny découverte sy ny expérience mahafantatra tsy mety raha tsy manam-pahalalana ny fanahy hoe io sakafo io kay misy ozina io sakafo io kay misy aretina io sakafo io kay afaka mitondra calcium io sakafo io kay afaka mitondra vitamine mitondra rétablissement ho an'ny vatana ho an'ny nofo afaka proclamenao am' Jesosy Kristy zany hoentina miatrika ny adidy amanandraikitra indray hoentina manatsara ny tontolo ny tena izay fahalalana izay koro amin'ny esprit hoentina ao anatin'ny vavaka dia manomboka miteny eo amin'izay ianao ao anatin'ny relation fahatsapana mipetraka eo ambonin'ny sincérité sy ny finoana aza dino ihany koa zay be da be ny zavatra afaka pitsika be da be ny zavatra afaka pitsika ambonin'izany ianao no manampy an'izany araky ny révélation zay voaray ianao am' Jesosy fa ilay hoe tsy mety raha tsy manam-pahalalana ny fanahy de tsy lay vavaka bidim-pianarana manandevo antsika intsony no hiproclametsika hitondrantsika ambavaka n'ilay sakafo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa de tena miteny mihitsy ianao araky ny découverte anao selon ny expérience spirituelle anao niaraka tamin'i Jesosy hoe tompo manoloana na eto an'ny sakafo mangataka anao vonoy ny ozony tany vonoy ny aretina ary aoka ny otrikaina ilaina rehetra ao anatin'ny sakafo ny vitamine ny calcium mba ho restauration fanamboarana ny vatana izay torovana vokatry ny asa
apetraka eo ampelantananao zany. Zay ilay fahalalana. Tsy mety raha tsy manam-pahalalana ny fanahy, ny saina sy ny esprit. Ainsi de suite. Mangataka aminao a Jesosy Kristy amin'ny alalan'izao sakafo zao, mba tena hisy ny révélation any teninao indray. Satria ao anatin'ilay hoe vatana restauré saina, mahita stabilité à travers an'izao sakafo zao zay tsofinao rano, dia afaka mitoetra tsara ny tontolo ara-panahy. Ainsi de suite. Sy zavatra rehetra fahatsapana sy fahalalana ao anatin'izay hoe tsy mety raha tsy manam-pahalalana ny fanahy, miainga amin'ilay sakafo. Da io manokana ny mahantra, tsy manan-koanina, zay tsy miray latabatra aminay ny fianakaviana, tononoko amin'ireny ny fiadanana, sy ny sisa rehetra. Ialana ilay abidim-pianarana. Zaza nandevoziny ny abidim-pianarana ka ilay tany natoko 4-7 fa miditra sy manao pratika amin'ilay vavaka hoe tsapanao mihitsy hoe misy fifandraisana amin'Andriamanitra, miaina expérience ianao ary selon any fahalalana no ilay découverte anao ao am' Jesosy Kristy, ao amin'ny tontolon'ny esprit fanahy, mivavaka ao amin'ny fanahy, mivavaka mandrakariva ao amin'ny fanahy, dia tsapanao mihitsy hoe manara an'ilay abidim-pianarana ianao fa misy tolombavaka zay epetraky ny fanao am-bavanao. Zay ilay expérience sy découverte. Miaraka amin'izay ianao manonona ny teny mpandresena, manonona ny fierin'ny filazantsara soratra masina, manonona ny zava-panahy hita sy tsapa sy re any amin'ny tontolo tsy hita maso any, voaray ianao tonga eo amin'ny vavanao ny molotra ao de miaraka amin'izay manonona n'ilay tenim-bavaka, miteny tsy tahaka ny zaza intsony fa miteny tahaka ny mpino manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Zay ny azo nambara, voarainao ny afatra mirary soa tahin'i Jesosy. Veriko vakina lay Korintana 1:7-10, fony mbola zaza aho de ny teny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa noho ny efa lehibe aho dia nariko ny fahazazana. Fotoana izao mangatamy Jesosy ianao anary ny fanompona manandevo, ny fezahana, ny formule, ny fampianaran'olombelona, fa fotoana izao ario izay. Aoka i Jesosy ny asan'ny fanahy no ampiseho anao ny découverte any amin'ny zava-miafina ao anatin'izay hoe fanompona an'Andriamanitra izay na de